Vitandroany tetsy amin'ny ministera ny fiarovam-pirenena ny fanaovan-tsiny teo amin'ity ministera ity sy ny firenena sinoa tamin'ny alalan'ny ambasadiny mahakasika ny fampitaovana ny fiarovana malagasy. Fantatra fa ankoatra ireo fitaovana izay natao siny androany dia ho avy eto an-tanindrazana amin'ny volana jiona izao ny sambo roa haingam-pandeha omeny ny fanjakana sinoa. Azo fitaovana raitra ny fiarovana malagasy atoato fitaovana entina mitsirika ireny bomba na fitaovam-piadina ireny. Vitandroany tetsy amin'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena ny fanaovan-tsiny teo amin'ity ministera ity sy ny firenena sinoa tamin'ny alalan'ny ambasadiny mahakasika indrindra ny fampitaovana amin'ny fiarovana malagasy. Firenena manana ny fiandranam-pireneny ny firenena malagasy ka afaka tsara misafety ny firenena izay tiany iarahamiasa. Be dia be ilay fitaovana teo, fitaovana hoentina mijery an'ireny fitaovana saropady hoentina manao fampiroroana, misy détecteur d'explosif ao, misy caméra, misy radiographie ahafahantsika mamantatra hoe iny fiara anankiray mandalo dia inona daholo ny zavatra ao an'ilay fiara, misy vanja afaka mipoaka bekona vesa, misy fitaovam-piadina dia tonga lafatra le fitaovana nomeny antsika. Tsy firenena iray solointsony izany sy hanome tombony lehibe ho an'ny firenena ny azahoana fitaovana avy amin'izy ireny. Fitaovana vaovao daholo moa ireto avy amin'ny sinoa ireto.